Ny efatra sy ny 5 oktobra ho avy zao no ankalazan'ny fetiny taranaka ny anivon'ny FJKM Mambotately izay hetsika efa fanaon'izy ireo isa-taona toy izao ny fanazavana ny tompony araikitra. Toy ny efa mahazatra isa-taona zany dia ho ankalazaina ny 4 oktobra asabotsy sy ny alahady 5 oktobra izao ny fankalazana ny fetiny taranaka ao amin'ny FJKM Mambotately. Ny asabotsy 4 oktobra dia misy ny fampiratiana ho atao. Izy io moa mahazatra dia ao amin'ny akany Andriamanjato Risara no anaovana azy, kanefa no ny antony manokana no ny fanamboarana izay atao amin'ny akany izay dia natao eny amin'ny tokotanin'ny lycée Galeny eny Andohalo ilay fampiratiana izany, fampiratiana sy ny trano eva izay andraisan'ny zanaparitra rehetra anjara. Ary ny mampiavaka ity fampiratiana ity dia fampiratiana ny fahazatoana ny Dorcas no tena asongadina sy ny 15 taonan'ny Coral. Ny fotoana ny asabotsy 4 oktobra izay ao amin'ny lycée Galeny Andohalo dia manomboka amin'ny 10 ora maraina. Ny alahady indray dia manomboka amin'ny 4 ora sasany ny fitaovam-pivavahana. Amin'ny mahafetiny taranaka azy moa dia tsy hoe fifankalalana sy faneraserana ihany, fa ao indrindra ihany koa ny fiara mivavaka izay ataony alahady 5 oktobra izay ao amin'ny FJKM Mambotately, ka manomboka amin'ny 4 ora sasany ny fotoana izay etsoana ny taranaka rehetra na ny fianakaviana rehetra misy eo amin'ny fiangonana FJKM Mambotately, ka dia manomboka amin'ny 4 sasany ihany ny fotoana ary ho faranana amin'ny fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo. Fidirana tokana ihany toy ny mahazatra dia rehefa fotoan-dehibe tahaka izao dia amin'ny 4 ora sasany hatrany no miditra. Ny fanentanana dia milaza ohatr'izao ny fiangonana hoe aza mafoy ny fiarahantsika mivavaka, ary ny teny faneva amin'io ihany koa dia ny hoe ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianareo tahaka izay anambinana ny fanahinareo ihany koa. Dia miantso antsika hifanerasera sy fankalala ny sabotsy 4 oktobra manomboka amin'ny 10 ora ao amin'ny tokotanin'ny lycée Galeny Andohalo, ary miantso antsika kosa hiara hivavaka ny alahady 5 oktobra manomboka amin'ny 4 ora sasany maraina ao amin'ny FJKM Mambotately.